nomenao azy izay zavatra niriny ary tsy nilavinao izay nangatahany taminao. Salamo fa 1:7 tapany by. Vavaka fisaorana sy fankalazana an'Andriamanitra nataon'ny mpanao salamo no manoloana antsika satria novalian'Andriamanitra ny fangatahana nataon'ny mpanjaka tamin'ny ady izay natrehany. Ny mpanjaka manko no mpitaritafika rehefa hiatrika ny ady amin'ny fahavalo ny firenena iray. Nikohizana amin'ny fahaizany miady tokoa ny mpanjaka ary miavaka ihany koa ny tanjaka ananan'ireo miaramila niaraka taminy. Saingy tsy izany no nianteran'izy ireo fa ny famonjena avy amin'ny Tompo. Inona hoy isika ny vokatra izany? Fahitantsoa, haina, fiandrianana, voninahitra, laza no narakotra Andriamanitra ny mpanompony. Tahaka ny mpanjaka eo ampamitana iraka isika mpino kristianina. Eo ampiatrehana ny fiainana andavanandro sy ireo andraikitra tandrify antsika. Eo ny fianarana ary eo ihany koa ny asa aman-draharaha samihafa. Efa nanantsika ny herin-tsaina, ny herim-po ary ny fahaizana enti-miatrika ireo andraikitra ireo. Kanefa ambonin'izany rehetra izany dia mila mitoky amin'Andriamanitra mandraka hariva isika. Eny, ny Tompo no hitokiany mpanjaka, hany ka tsy hangozohozo akory izy. Manampy antsika izao zavatra manaraka izao. Mialoha sy mandritra ary ao aorian'ny fanatanterahana ny andraikitra dia mila tafaray amin'Andriamanitra hatrany isika. Izany hoe ny fotoam-bavaka izay natokantsika iresahana amin'Andriamanitra dia tsy azo sarana amin'ny fiainam-bavaka. Tompo, noho ny famonjena ao anay dia manaiky ho fantsy-pamonjena ihany koa zahay. Amen.